fanahoana moa isika no miady amin'ny kolikoly satria vato misakana ny fampandrosoana izany ny vola tokony hanatsarana ny fiainan'ny daholobe sy hamatsiana ireo foto-drafitrasy dia lasa ny olombitsy satria miteraka tsy fitovian-jo izany mampanjaka ny fitanilana sy ny fanavakavahana eo amin'ny samy malagasy manoloana ny fanjakana ny fitsarana ary ny zon'olombelona ireo mahitahita sy angarana no lasa tafita satria mampitombo ny elanelana eo amin'ny mpanambola sy ny mahandro izany ary manomevahana ny fanangonan-karena tsy ara-dalàna sy tsy ara-drariny mibaribary toy ny vai akandrina ka tsy takona fenina ireo voka-dratsy ateraky ny kolikoly ireo eto amintsika ary misy eo amin'ny endrika maro ny kolikoly tsy nitsolotra ihany fa ao ny mampivady ny tombontsoa manokana amin'ny asam-panjakana ny fanararotana ny fananam-pahefana na fisahanana asa ny fanararotana fahafantarana olona ny fanodikodinam-bola ny fanomezana tombon-dahy ny tsy ara-drariny ny fahazahoana tombontsotso voamarina ny arena azo avy amin'ny tsirarina ny fampitsim-bola sy ny sisa anamafisana ny ady atao amin'ny kolikoly dia natsangana ny rafitra hiadiana amin'ny kolikoly izay mahaleo tena sy hivondrona ny ireto ratsa mangaika manaraka ireto CSI ny komity mitandro ny fahitsiana mandrindra manaraka ireo tombanezaka ireo rafitra miady amin'ny kolikoly mamolavola sy manatanteraka ny politika-pirenena ho an'ny fanjakana tsara tatana izany hoe tomponantoka ny fahaleovan-tena ny ireo ratsa mangaika BIANCO manabe misoroka sy mikaroka na manadiady ireo sehatra rehetra misy kolikoly SAMIFIN mitarika ny ady amin'ny famotsim-bola miantoka ny fandraisana fanadiadiana eo amin'ny tompon'andraikitra mahefa mombo izany ady izany PAK tribonaly manokana mitsara ny ady amin'ny kolikoly ny famotsim-bola ny famatsiana fampiororona ary ireo elokarabola sy ara-toekarena sarotra sy manahirana araka ny voalazan'ny lalàna ARAI manatanteraka ny didim-pitsarana mikasika ny fitazomana sy ny fanagaizana ireo arena azo tamin'ny antony tsy mazava sy tsy maro-potitra ary mamerina izany ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana tianao ve ny andresin'ny kolikoly iaina ao anatin'ny fiarahamonina anjakan'ny fahamarinana mangarahara tsy mitanila ny mpiasa-mpanjakana sy ny olom-boafidy mampafantatra ny asany sy ny tamberina ndraikiny ndao ary sika ifanometanana hiara-iady amin'ny kolikoly fantaro fa ny olom-pirenena tsirairay avy dia afaka mitoroka ny resaka kolikoly na mivantana na amin'ny alalan'ny vovonana itoroka hotohizantsika ny dingana sy ireo ezaka efa natao ho saro-piaro isika tsy hevitra misakasakana arovantsika ny zava-bita hiadiana sy amongorana amin'ny kolikoly isika rehetra miaraka sy miray ina no andresin'ny kolikoly ho an'ny fampandrosoana ara-tsosialy ekonomika sy ny tontolo iainana eto Madagasikara